Miderahany Jehova miantso ny anarany, atao fantarany amin'ny firenena rehetra ny asany, miraha ho azy mankalaza azy. Iaraka ivavaka isika tompo, ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina any an-danitra ao, ankehitriny dia vory eto izahay handre ny teninao, ianao no ny teny fa raha misy mivory aminaranao roa na telo dia manatrika ianao, mangataka manokana ny fanatrianao, noho ny aminaran'i Jesosy, amen. Amin'izao sabata nataon'i Jehovah Andriamanitra ho fitsarana izao dia indreto izay avy amin'ny fiangonana Anjomakely distrikan'i Ivato faly miara-banao manaraka ty fandarany ity amin'izao andro miavaka izao. Rehefa sabata toy izao dia mitsahatra ny voary manontolo. Andriamanitra ihany koa teo amin'ny famoronana dia mitsahatra, kanefa amin'ity sabata ity ny fitan'Andriamanitra dia ho arotsany amintsika mifatrafatra, ka tononona amintsika ny fiadanan'ny Tompo fa n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Jesus, Jesus.
Zao dia asaiko anao andray ny baiboly ka andeha hijerentsika izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko voalohany. Genesis toko voalohany 7:20. Vakina amin'ny teny anaran'i Jesosy, ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Andeha toizantsika izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20. Ary olona mipetraka eo ambony safiandrianana, indro havaoziko ny zavatra rehetra, ary koa izy soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo. Ho teneneny teny ka soatsika. Amen. Ary efa afaka mandohalika isika tompoko. Rainay tsara indrindra izany an-danitro misaotra anao izay no ny tombon'androm-pahavelomana izay nomeno anay ka nahatraranay azy izao ora sy fotoana izao. Mangataka ny famandram-po sy ny famelan-keloka avy aminao izay tompo raha natateraka izao fanompoam-pivavahana izao. Ianao ilay Andriamanitra fanahy masina nangatanay mba hitoetra aminay mba azahoanay miaina araka ny sitraponao. Ary anambarany teninao izay dia ianao ilay Andriamanitra fanahy masina izay ny ampanoatra izany teny izany ny asan'ireo mpitory ny teny ka tonga anay iaina amin'ny famarinana araka izany teninao izany. Ta io manokana izay mandray izao teny izao ianao no angatanay mba hiasa amin'ny fiainan'izy ireo raha misy ny manana tsy fahasalamana dia ianao no izara fahasalamana ho anazy ary raha misy manana olana tompo dia ianao no angatanay mba amaza ny olana izany. Mangataka aminao koa izay ny asa dia tanterahany fiangonana maneran-tany hatraty amin'ny fototra ka tany amin'ny faratampony ianao no anohana izany asa izany ary ny fandrinay dia mba hita fifaliana izay ampandaterahana reny andraikitra masina izay napetraka ao aminay ireny. Mangataka aminao koa izay mba hitahinao ty tany razana misy anay ty ianao no ame fahendrena mpitarika rehetra, ianao no angatanay koa mba hiasa amin'ny vahoaka ary ho anay izay andre izay teny izao dia ianao no amenay sofina maimeno sy fo may makatoa ka tonga ny teninao lasa fiainanay mihitsiny. Dia amin'ny anaranao Jesosy nangatanay izany vavaka izany. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana fanatitra amin'izao maraina izao. Ny foam-panahintsika dia homanitsika amin'ny alalan'ny vavaka eo amin'ny fanomanana izay fotsika ho an'Andriamanitra ary vavaka manginsika. Amen. Zao tsika dia andray ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny obolany toko 2:20 ny 4:20 misy mahay fohy nefa mitombo fananana ihany ary misy fatra-pahihatra nefa tonga malahelo izay manisy soa ho atavezina ary izay mandena dia mba ho lemana kosa. Ntsika kristianina rehetra izay mahatoky dia tokony anatanteraka ny drafitra izay fanomen'Andriamanitra momba ny ampahafolony ary ampahany eo amin'ny vola izay raisitsika izany dia ometsika an'Andriamanitra. Miangavy antsika koa nefa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra izay ataontsika mba hisy ampahany ho fanorenana, ho fanohanana ny fiangonana amin'izao andro farany izao. Betsaka ireo mbola ao anatin'ny tsy fahalalana izany tenin'Andriamanitra izany, tsy fahalalana ny fahamarinana koa dia izany no antony anohanantsika ny fiangonana amin'ny afanatitra
zay atolotsika ho an'Andriamanitra ko dia izay no hoentitsika manomana ny fomampanantsika dia hiary vavaka isika. Rainay tsara izany an-danitro, mbola feno fisaorana anao izahay no ny fitahiana famindrabo zay ataonao aminay tsirairay avy. Miangavy anay ianao mba anatanteraka ho amin'ny fanohanana ny asa maneran-tany zay atao, koa amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampafolony zay ataonay, dengane ray eo mba ho tahinao manokana izany, avita izany asa lehibe zay fa homaninao izany ho am'voakanao am'izao andro farany zao, ho andreo zay mbola tsy mandre ny teninao. Dia izany no hirinay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Zanakao. Amen. Falmerapantsika indray amty sabata ity, sabata mahafinaritra izy ity anatsoantsika lesona indray amty tantara anankiray ity. Mialohan'izay aloha dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra misotranao izahay fa nomenao fotoana ahafahana indray miaino ny teninao. Aoka ny izahay ankizy Andriamanitra mba hiandray ny lesona avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ty tantara anankiray ity dia mitondra ny lohateny hoe lay fitaratra.
sa mahafantatra fitaratra daholo tsika inona moa ny ataontsika amin'ireny fitaratra ireny hijerevana ny endrika hijerevana ny bika ty tovolahy kely anankiray ity dia tiany anarany zanaka mpanan-karena ary tena mpanan-karembe mihitsiny aty amintsika moa zany tsisy an'ireny hoe mpanjaka reny fa tany ivelantany izy dia mitovy amin'ireny zanaka mpanjaka reny tena ny aina tao anaty areny izy ndray aman-dreny na miana azy izay zavatra ilainy rehetrarehetra dia nandeha nitsely izy sy neny indray andro tany amin'ny toerana le fivarotana le vakoka le efa taloha be reny nandeha izy mianaka ny zavatra nafinaritra anazy anankiray tonga teo amin'le toerana anankiray izy nena mandeha mitsidika le toerana rehetrarehetra mijery zavatra izay ilainy ny ty tovolahy kely ty kosa teo amin'le fitaratra mijery izy mandinika izy tsara kosa zany fitaratra zany mety be aminazy zany dia teneniko rangany eny hoe hovidiana ho anaty tonga amin'izay neny rehefa avy eo fa inona moa ny ataony eto amin'ny fitaratra eto tety tena ilaiko neny io fitaratra io tena mety be aminahy io ataoko amin'ny efitrango hoe fa hitako tsara le toerana metrahana anazy eto ay ndao ary fa hovidiana ho anao ary dia vidiana le fitaratra napetraka tsara teo amin'le toerana ny ilainy tety teo ary le fitaratra maraina izy jerikely an'le fitaratra jereny ty fitaratra jereny efa izy mitsikitsiky ina natao le fitaratra modotra be le fitaratra mijery anazy fa ina koa zany tarehako ny mitsikitsiky be dia manina nefa leo amin'le fitaratra modotra be verina izy nandeha soka kely aloha izy dia verina so dia miova kely zany le fitaratra rehefa hiverenana verina ihany izy dia mitsikitsiky tena mbola tsy izy ihany zany fa raha tsy tarebe mihitsy le azy eo an'le fitaratra na ny alina izy mbola miverina teo amin'le fitaratra ihany jerena le fitaratra fa maninona ary ty fitaratra ty lasa izy nakany amin'ny eniny ohatra misy zavatra tsy mety zany amin'io fitaratra io nefa tamin'izaho le nijery anazy dia tiako be zany le fitaratra dia tsy manome an'le zaho le mitsikitsiky mihitsy le fitaratra io fa maninona ary le izy rineny dia mety mila fafana angamba ary tedy le izy dia lasa nenina zany na miana azy ty amafana anazy dia lasa nalaina dia fafana tsara mihitsy le fitaratra nalaina le rano dia tsy firina tsara dia fafana indray le fitaratra mbola ohatra an'izay ihany le fihetsika navoakan'le fitaratra rehefa avy eo modotra be mihitsy nalahelo tedy lao mihitsy ny aloha za andeha hivoaka kely andeha akasaina kely any amin'ny parka dia lasa izy nandeha namonjy an'le bozaka tonga teo amin'le bozaka izy dia nandeha ina ary ny tokony ataoko natsikaritra le ankizilahy kely izy mbola kely dia kely 3 taona le tovolahy kely anankiray teo amin'ny parka teo zany teo ambony bozaka mitomany le tovolahy kely sady miondrika ao anatin'le bozaka fa maninona ianao vera tsy hitako ny tatako tsy hitako ny mamako tsy hitako daholo ny fianakaviako rehetra vera osisy le tovolahy kely dia ina zany nataoko anao apio osisy mba apio ahita ny dada sy mamako avy ary dia netiny tedy lasa izy rola tantanany nandeha le tovolahy kely iza ny anarany dadanao sy mamanao rakoto ny anarany tanako dia mariny anara mamako dia lasa izy menada izy mirala avy andao ary tsika hijaty ny dada sy neny rakoto mario eraka le parka izy mirala ny araka ny tady tsy hita mihitsy zany le dada sy maman'le tovolahy kely anankiray lalahelo le tovolahy kely andao fa apiko foana ianao farany teo amin'ny toerana anankiray dada sy maman'ty tovolahy kely ty efa miondrika ihany koa mitady hoe nakaiza ary le zanany fa tsy hitany rehefa hitany le zanany rehefa avy eo dia faly ty zanako fa hitako tena faly be fa hitako le zanako avy zanako aty dia nitrotroany le zanany dia norokoroany le zanany dia safosafony le zanany hita ihany le zanako sy zany le mamany tamin'ny fotoana io faly be izy dia dia koa tao anatiny tao na tsary fifaliana izy tena nanao asa soan'le olona mihitsy nefa jereo fa sady faly ny dadany faly mamany faly le tovolahy kely fa voavitra hita somatsara ihany koa taorianan'iny izy dia ohatrany na tsary fifaliana be zany dia lasa izy tonga dia nandeha nakany an-trano tonga tao an-trano izy faly be azy zany fa afaka nanampy olona tonga teo amin'le fitaratra izy andeha hijery an'le fitaratra aloha fa ohatrany ahoana ary zany fihetsiko zany izy sady poziko ny ohatrany tsara tarehibe zany rehefa faly teziny jery mame an'le
endrika tsara be le fitaratra tena tsara tarebe mihitsy ny tarehako aika za ohatra zao rehefa tena faly fa tena aika io fitaratra io tena fitaratra maneo ny ao anatiny fo rehefa faly zany ianao de manome an'le fifaliana le fitaratra rehefa manana toetra hafahafa kosa ianao na te ohatra ny hoe tezitra ianao na te hisehoseho ianao na te aneo ara-tsy toetra ianao de aseho an'le fitaratra le izy mahay mamoaka ny ao anatiny foka io fitaratra io de nandray lesony tedi teto andeha hiezaka foana ozy izy aneo toetra tsara satria amin'ny fiainana zany le ao anatiny fo no hitan'ny olona taratra eo amin'ny fiainanao de ty fitaratra ty zany no amoaka izay endrika tsara izay andeha aritsika hivavaka mba anana toetra tsara tahaka ny itedi rehefa avy nanao asa soa tamin'ny olona hivavaka sika Andriamanitra misaotra anao izay efa nandray lesona tsara tamin'iny tantarany tedi iny eo amin'ny fiainana izay Andriamanitra de aoka anao aneo endrika tsara mandrakariva ary aneo anao hatrany ihany koa izay eo amin'ny fiainanay de anao asa soa ho an'ny olona rehetra satria endrika tsara mandrakariva no aseho anay eo amin'ny fiarahamonina anay rehetra amin'ny anaranao Jesosy amen. Maninare ni fuku miandri ni fiverenana ampitumbu ni finuku udawantani vava Jesu metezayana anjai ni fibabaku izawaniza wana nifianaku efamani nare nifuku nyandi nifimerenana apitumbu nifinuku udawantani baba Yaramande hamunzilai salemasu hafalina guabambe tenati manaparu sisineni nana jakeli araratireni ani metezayana anjai ni fibabaku Jesu izawaniza wana nifianaku efamani nare nifuku nyadi nifiberenana apitumbuni finuku udawantani baba Jesu metezayana anjai nifibabaku
miaina ao anatin'ny vanim-potoana manokana ny tantarany zanak'olombelona. Vanim-potoana zay eritreretany tsiralay avy ny hanovana ny fiainany. Ary am'izao fotoana zao de tsapatsika fa manao ny ainy tsy ho zavatra reo manam-pahaizana mba hametrahana izany fanovana tiana ho tanterahana zany. Anankiray amin'ireny ngamba ohatra ny hoe ny fanaovana ireny fiaramanidina ireny. Ao ihany koa ny fitaterana an-dranomasina isan-karazany. Ary efa fantatsika ny antsoina hoe fifandraisana de ny finday zany. Milaza mihitsy ny olona fa eo ampelantanany ity zao tontolo zao ity. Kanefa izany tokoa ve ny zava-misy? Tsy voaela zay. Rehefa nahavita ny sambo titanika ny manam-pahaizana ary nametraka an'izany teo amin'ny toerana anankiray zay andehanany ary nanantena fa hiteraka fanovana lehibe amin'ny fiainana zanak'olombelona ny fisiany zany sambo titanika izany. Kanefa araky ny fantatsika fotoana fohy monja tao aorinan' zany fandehanan' zany de rendrika izany sambo lehibe nametrahana ny fanantenana mba hisiany fiovana izany. Ry havana malala, zava-dehibe ny fahalalantsika olombelona. Fa raha dinihana manokana dia tsy mahafeno ny fanovana ny fiainantsika izany fahalalan'olombelona izany. Manambara indrindra ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko 5:10 ny 7. Mivaky salam'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany, no avon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Ry havana, voafetra isika olombelona. Misy fetra ny fahalalana zay mety ananatsika. Ary manapitrotraka an'izany amin'izao vaninandro misy atsika zao, betsaka ny loza isan-karazany, aretina, horohorontany, loza isan-karazany. Manamarina ny tenin'Andriamanitra zany ampitondrana ny apôstôly Paoly manao hoe aoka ho fantatrao zao fanaparany any de hisy andro mahory. Timoty 2:3 Mety hipetraka angamba fantanina ny teny ity hoe de ahoana zany? Mbola misy zany fanantenana, mbola mety hisy zany fiovana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona raha izay tokoa no zavatra hita sy miseho. Amin'ity ity ny tenin'Andriamanitra de hanoro lesona lehibe ho antsika fa izy tokoa ny fanovana. Mila hery vaovao isika. Hery zay ambonin'ny hery rehetra dia ny herin'Andriamanitra, de la hery manovan'Andriamanitra izany. Toy izao voalaza ao amin'ny Apokalipsia toko 2:20. Apokalipsia toko 2:20 naokatsika izay torolalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'Andriamanitra manova azy izay. Bakitsika ny anaran'i Jesosy hatrany ny teny. Apokalipsia toko 2:20 ny 9. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy: ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao, efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina de tsy nisy intsony. Indro lehilahy anankiray, Jaona no anarany, mpanompo an' Jesosy Kristy, no ny finoana sy ny filazantsara de sesy tany tao amin'ny nosy antsoina hoe Patmos. Rehefa sesy tany tao izy de niaina tamin'izany toera mahasesy tany izany. Mety nanjaka tao ny hatsika isan-karazany, ny rivotra ihany koa, ary ny masoandro dia nandoro ato amin'izany toerana izany. Tamin'izay fotoan'izay indrindra, rehefa nieritreritra ny amin'ny fiainany Jaona, de tonga Andriamanitra nanome fahitana azy. Hoy izy hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao. Ry havana, inona ny zavatra manaraka ny fiainanao? Inona ny zavatra mangeza ny fiainanao? Tahaka ny Jaona de miteny Andriamanitra fa afaka ny anova izy, hanome lanitra vaovao, hanomana tany vaovao ho an'ireo rehetra izay mino izany teny fikasana izany. Manaraka 2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina de Jerosalema vaovao nidina an-danitra tamin'Andriamanitra, tahaka ny abakana efa miaingo ianao vadiny. Ekena fa noho ny ahitao zay hanana ny olombelona, betsaka ireo manana trano goavana amin'izao fotoana izao.
mety izany angamby anao zay mahita na mandre zao avatra izao fa fantahina apetrako aminao amy tean'io ty afaka ny anova tanteraka ny fiainanao ve ny fananana zany trano lehibe sy mizindizina izany raha miara mahita isika raha nandritra ny orotany zay niseo de reny trano lehibe rendrindra nondra sibatra vokatra ny orotany zany ary lozany fianjerana midika izany fa voavietra izany mety tsy manana trano mihitsy arangamba matory amolon-dala ndreny olony reny amy teny io tia misy vahaolana ho anao manomana tanàna ho atsika tsiraray avy Andriamanitra aoka hino izany teny izany isika ary izy mihitsy no miteny fa avy amin'ny izany tanàna izany am'izao fotoana izao koa de ilaitsika ny mametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra mangataka ny fanatrian'Andriamanitra hoy mantsy voalaza ny 9 hoe ary na rehefa mahery avy teo amin'ny sizafiandrianana nanao hoe indro ny tapelina ken'Andriamanitra de eo amin'ny olony ary izy hitoetra eo aminy tena ilaina amin'ny vaninandro misy atsika ny fanatrian'Andriamanitra io fanatrian'Andriamanitra io no hery anova ny zava-drehetra eo amin'ny fiainantsika taditsika ny tantara rehefa niatrika ny toejavatra sarotra ny mpianatra teny amin'ny samboky anankiray tamin'izay fotoana izay de tao Jesosy tamin'io fotoana io de niantso ny mpianatra ary de nitsangana Jesosy ka nyteny izany tafio-drivotra izany ny fanatrian'Andriamanitra de afaka manova ny toejavatra miseho eo amin'ny fiainantsika mety mitomany angamby ianao am'izao fiainana zao mitomany no ny antony maro samihafa amy teny ity de mameteny fampantenana ny ten'Andriamanitra ny 14 ary fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony na toy inona ranomaso zay mianjady aminao vokatra ny fiainana ve vokatry ny fahoriana ve sa vokatry ny inona ny teny lehibe de ny hoe ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ity fiainan'ity mantsy dia mametraka fa toa ranomaso ny fiainana zanak'olombelona ary raha misy zazakely anankiray iteraka de tsy ekena raha tsy mitomany zany zaza izany loasany ranomaso ity zao tontolo izao edy manome teny fampanantenan'Andriamanitra fa ho avy ny fotoana zay hamafana izany ranomaso mianjady aminao zany minoan'Andriamanitra ary manantenan'Andriamanitra fa izy no manana fahefana hanova ny zavatra rehetra akoatran'izany manjaka ny fahafatesana ary tsy vitsy no andalovany zany fa ny tena marina ary teny taranak'olombelona de anjadiny zany fahafatesana zany ary mangorooro ny fianakaviana rehefa miatra zany fahafatesana zany ho afo ny fotoana Andriamanitra no manome fampanantenana fa ho faranana izany fahafatesana sy ny firongony zany hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Kortianina voalohany toko 5:12 ny andininy faha 7:10 sy manaraka hoy izy aminaran'i Jesosy manao hoe fa vetiveto'ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany de hovana isika ka ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana dia tsy olointsony ary isika hovana manana fahefana manangana ny maty Andriamanitra zava-miafina lehibe ho man'Andriamanitra ho atsika izany ary am'izay fotoana izay isika zay velona de hovana tsy isy tony zany trasy ny fahafatesana zany fa hovana hanana fiainana maharitra mandrakizay ary raha misy ny maty de hatsangana izany maty zany ho resy ny fahafatesana sy ny momba azy Andriamanitra no manana zany fahefana lehibe zany mety mitarainy ianao eo amin'ny fiainana mety noho ny aretina angamba zay mahazo ny vantaolana zay eo amin'ny fiainanao manaintaina noho izany ianao na ihany koa ny amin'ireo karazana eritreritra ny amin'ny fiainana andavanandro rehetrarehetra mety manaintaina ny amin'izany angamba ianao amin'ny teny ity de tsinany mankahery atsika fa
izany fanaintainana zay malaza izany araka izay voalazan'ny apokalipsy ihany toko araiky amby roapolo iverena sika kely apokalipsy toko araiky amby roapolo ny andininy efa efatra teo de hoy izy hoe ary tsy isy fahafatesany antsony sady tsy isy alahelo na fanaintainana na fitarainana tsy isy itsony zany ho foana ny fanaintainana ny fitarainana fa efan'Andriamanitra ihany no atateraka an'izany fa ny tsika olombelona de zavatra kely eo amin'ny fiainana no hany mba vitatsika mila ny hery manova avy amin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Mety mipetraka fantaniana am'ty an'ity hoe ahoana tokoa no tanteraka an'izany mety izy hoe zany hoe afaka amin'ny ranomasy lalina izany na misy hoe ho afaka am'izany tsy fahafatesana zany na koa hoe tsy andalo fanaintainana intsony araka mivolaza ny andininy fadimy am'ty apokalipsy ity ihany de hoy izy hoe ary olona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana indro avaoziko ny zavatra rehetra vaky teny fototra io manana ny fahefana hanavao ny zavatra rehetra Andriamanitra ka natoinona de zavatra zay miseho eo amin'ny fiainanao na manao ahoana endrika isahony zany manana fahefana hanova ny zavatra rehetra Andriamanitra ary raha mety ianao raha mino ianao de afin'Andriamanitra tanterahana ho amin'ny ho avinao izany fanovana lehibe zay tiany ho tanterahana zany ary manamafy ny tenin'Andriamanitra araka mivolaza eo amin'ny andininy ihany tapany faharoa izy hoe ary hoy izy soraty mahatoky somarina ireo teny ireo mahatoky somarina ireo teny ireo azo antoka izany tenin'Andriamanitra izany mila mahatoky ny tenin'Andriamanitra isika am'izao voanandro zay misintsika izao lay Andriamanitra zay manana ny fahefana hanova ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika sy ny hoavitsika manontolo. Ry havana malala zay mandre tona am'izao anio izao efa nanolotra ny fiainanao an Jesosy ianao ngamba ary efa nanapa-kevitra ny handray izany fanovoana zay tian'Andriamanitra ho tanterahana zany ary mihinso mahatoky zany tenin'Andriamanitra izany hoy ny tenin'Andriamanitra aminao Kortianina voalohany toko faha-10 ambin'ny folo Kortianina voalohany toko 10 ambin'ny folo ny andiny fahavalo amby dimapolo manao hoe tapany voalohany koa am'izany rahalahy malalako de miorena tsara tany mafy zay efa nisafidiananao miorena tsara tany ny finoana zay efa nanoloranao ny fiainanao an'Andriamanitra ka natoinona toe zavatra lalovanao tazomy ny finoana miorena tsara mety efa nanotra ny fiainanao koa ngamba ianao saingy noho ny fiainana asa sy antona na noho ny antony manokana de niala tao anatiny zany laharana handray ny fanovana avy amin'Andriamanitra izany am'teny ity de tiana ny manao antso manokana ho anao mba hazahoanao indray manavao izany fanolora-tena izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo asan'ny apôstôly toko fahatelo de misy zao fanambarana zao andininy fa 7 ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hatrany koa mibibay anareo ka miverena hamonona ny fahotanareo mba ho avy zay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrian'ny tompo raha sendra niala tamin'izany laharana zany antso no atao aminao anteny ity amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra miverena fotoana fiverenana ny anio no mety indrindra ny raha pitso de tara tsy manana fahefana ny amin'ny hoavitsika izy eo ampelantan'Andriamanitra no azantoka ny hoavinao raha ohatra manaiky ianao antso miverena
fa Andriamanitra hamela heloka de hamela heloka. Mety olona angamby ianao say tsy nieritreritra akory hoe ahoana zany momba an'Andriamanitra izany, ary mety tsy te handre akory momba an'Andriamanitra izany angamba. Mety maha-olombelona izany, na koa ianao mbola tsy nanapa-kevitra mihitsy zany hoe hiara-dalana amin'Andriamanitra izany, tsy tara nefa fa anio de manana anjara ho am'izany ianao raha mety. Ohabolana toko 7 misy fanambarana lehibe ho anao ity. Ohabolana 13 azafady indrindra, ohabolana toko 13 ny andininy 29. Ohabolana 13 ny andininy 29. Hoy izy aminaran'i Jesosy: anaka atoloriahy ny fonao, hoy ny Tompo. Tiny ary sitra ny anova ny fiainanao. Ny zavatra angatahany aminao de ny hoe hanoloranao ny fonao mba ho azy. Am'teny ity de andeho atambatsika ho ray zay afatra izay. Pofetra isika olombelona tsy manana fahefana feno hanova ny fiainantsika isika, fa Andriamanitra no manana zany fahefana hanova izany. Ny anjaratsika de ny mahatoky ary mandray izany antson'Andriamanitra sy fahefan'Andriamanitra izany. Ary ny zava-dehibe de izao: na toy inona toerana misy anao, na efa nanotra ny fiainanao an' Jesosy ianao hatramin'izay ary mbola mijoro, na koa niala tam'izany larana zany, na koa reo olona zay mety tsy mandray an'izany, tsy nandray an'izany, de zao mivelatra ho antsika rehetra ity fanovoany ity raha manaiky sika anio ny fiandany amin'ny fahafenony amin'Andriamanitra, te hanova ny fiainanao Andriamanitra, ary te hanova koa ny fiainako zay miteny aminao. Andriamanitra ny hiasa amitsika ka hahafeno ny fepetra, ary Andriamanitra hanova ny fiainako sy ny fiainanao. Amen. Ivavaka isika. Misaotra ry Tompoandriamanitra any an-danitro ny amin'ny fitiavanao anay, fa na dia ao anatin'izao fiainana feno fahasarotana zao ary ny fiainanay, feno ady isan-karazany, dia afaka ny hanovanay ianao. Koa raisy Tompo ny fanoratenanay tsiraray avy, ary hanovanay tokoa ianao. Ny aminaran'i Jesosy.
amen.